jamoka zany ny omby zany taloha zany a karenjy any ivelan'ny tanàna tany zany tsy fantatry ny olona zany izy io taloha. Zay teo ny hira nisaotra n'iny ny ozatendanay azo lamako zay elany efa samy balala tsy avelany aty nataony lahy raha ariva elahy rehefa tonga ny fizaram-bola ren'Andriamanitra elahy raha manaiky nahariary ohatran'iny ay azomy lahy vozona akandonay zay tsy apony anay tsy apony anay karaha mankeny faraveta aloha fa raha ohatra ka mahazo lamako ray niripaka amindreo alahy ka mahazo vola indrony ty anlarery zay fa raha tsy mahazo ao kosa elahy zay kosa aloha tsy sasaka karama amy lahy meo anaro io fa disika ray ro tendao aro e. Ny tombaovao malagasy dia fomba vakinankalazana ny fahatongavan'ny tombaovao taona vaovao napetraky ny mpanjaka Ralambo teny Ambotrabiby tamin'ny fetombon'ny siècle fa 19 tamin'ny fotoan'andro dia natsoina hoe alamady be izy io nefa taty aoriana dia ireo mpanjaka ny fandimby dia nanao no nampandrify anazy tamin'izay mametimety anazy tamin'ny ranavalona farany teo zany dia natao ny fanandrify amin'ny fankalazana ny nahaterana tamin'ny tonga ny fanjanahantany ny frantsay dia ny foanana daholo izay misarona mifitare fomba malagasy ka tonga dia ny fafana ary nosoloana ny fankalazana ny 14 Jolay fetin'ny frantsay no tonga indray ny taona faharovatena dia mipetraka ny asaramanitry ny malagasy. Ny fiandroan'izy io moa zany dia efa tamin'ny andro ny Ralambo zany teraka tamin'ny vitana Alahmady zay ny fetiny hoe Alahmady be tamin'izany fotoana zany. Ny malagasy dia nanana ny fomba io andro volana Alahmady io tsy masoandro no mitondra ny zavatra rehetra amin'ny malagasy fa ny volana sy ny kintana. Azo ampidirina amin'ny olanonana izay natao hoe fandroana taloha io daholo nisy soto avitsika fety ny fihavanana izy io tsy azo atao mihitsy zany hoe miady na maloto fo fety ny hazavana diovina ny saina sy ny fo satria ariana daholo ny likiliky posy ny alailo rehetra tamin'ny toniny fa hiatrika ataona vaovao dia tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro mpanjaka taloha dia any tokantrano misy siny be anankiray dia asiana rano dia izay olona rehetra miditra amin'ilay tokantrano dia maka rano kely dia midio. Aleo veritsika alakalambola toy izay veritsika fihavanana zany zay ny fototra fetin'ny olona rehetra tsisy avakavaka hoe ambony tony na ambany tony fa dia ny fifanakalozana ao anatin'ny fiombonana. Deux, trois. Scott Saturday. Parna. 1, 2. Ny alady mialoha ny fankalazana ny tombaovao malagasy dia amin'ny fiangonana FJKM Ambotrabiby dia misy fangataham-pitahiana iraisam-pinoana fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana tsy afa-miala manko amin'ny tantaran'ny fiangonana tantaran'ny pirenena ao Ambotrabiby eo amin'ny fiangonana eo ambanin'ny pilipitra dia misy ny vatolahy lehibe fanaovan'ny mpanjaka kabary ary amin'izao fotoana izao eo ambonin'ny vatolahy io zany misy ny pilipitra itorian'ny mpitandrina
teny izany hoe raha fe izay zany kabary teo amin'ny toerana io a ny mpanjaka dia amin'izao fotoana izao a ny tandrina na mpitondra fivavahana no mitory ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ijory ato telako anio tsy hanao volon-katsaka amin'ny sakataty ka izaka antseran'ny aina fa tombotro mandady amin'ny tany ako aretsy ho tsimy ako aretsy ho folo ako aretsy amin'ny folakatatiny Tani zari dada zileni Kamura maisfuru Jai sambai teni Murarangkwara Nyete Yabakatau Makazavana dia mandroaka ny aizina rehetrarehetra izany hoe manary ny fahotana rehetra sy ny tsinety rehetra tamin'ny taona lasa dia mitsena hazavana mitsena zavatra mahafinaritra indray mba ho amin'ny taona vaovao dia izay dikan'ilay afo tsy maty any ianareo razana ny Andohany tsy rin'ny aina nampitombony nofo foha masina avy manatrika avy manolona fa iantso anareo izay taranaka-reo Andrenam-Ponomerina dia mbola nanohy izy io rehefa tonga nefa ny mpanjaka tatoriana ohatran'ny Rasoerina sy Ranavalona fahatelo dia saiky novany tamin'ny vanim-potoana nahaterahany arehitra zany ny avy tsy maty a voalondrinana marinana ny fanadiovana fandorana mandroaka ny saina ratsy mandroaka ny olona mikasa anao ratsy ka io afo tsy maty io dia entina anazava hamotika ny ratsy satria ny afo alan-dratsy amonona ny zavatra maizina tenareo avaratra dia natokana ho an'ny zavatra masina raha vao miteny hoe atsimo dia natokana ho an'ny zavatra ratsy raha vao miteny hoe andrefana dia natokana ho an'ny vahoaka dia ny atsinanana no tadio rehefa ny amin'ny vohitra indreo ka ny amin'ny atsinanana dia matetika toeram-pambolena na ny amin'ny atsinanana tsy misy olona mihitsy afaka mandrehitra ny arendriny dia irery fa tsy maintsy mizara hazavana ny ataontsika androany zany a dia mizara hazavana mizara fitiavana dia fihavanana foana zany no asandratra amin'ilay fety dia omeko anao ty mampitainao amin'ireo zandritsika ireo zanakitsika izay hitondra ny afo tsy maty rehefa avy eo rehefa tonga ny andro tombovoatra zao tamin'ny taloha dia ny ankizy ny tanora sy lofo sy dimbitsika no ivon'le fety manao afo tsy maty izy mitondra arendrina izy mandroaka ny aizina rehetrarehetra dia manao arendrina ilay ankizy dia asaina mitabataba dia tabataba sy le arendrina entiny ankizy manerana tanàna iny ny afo iny a mandroaka ny saina ratsy mandroaka ny olona mikasa anao ratsy Vaovao midika fihavanana, midika firaisan-kina ka na olona miady aza dia androany zany dia mihavana dia izay ny dikan'ilay afo tsy maty sy ny sisa nataontsika teo ireny
zao fanongavany taombavao malagasy izao ny fiadidina Tananarivo ny trano kultural malagasy ary ny fikambanany fototra eto Tananarivo dia manasa ny vahoaka malagasy rehetra monina eto Tananarivo mba ho tonga eny Andohalo ny alatsinainy tolakandro manomboka amin'ny 4 ora. Iteto tanàna isika itondra rena ary ity mandramaraina io afingasy lehibe atao fokotra eto tanàna io zany. misy fomba tamin'izany moa misy ny safrano fandrona mandro mihitsy hoe dika le mandro moa tsy hoe tsy sasa mandavataona fa diovina saina sy ny fo satria arina dolo ny likiliky posy ny alailo rehetra tamin'ny antoniny fa hiatrika ataona vaovao fandrona zany dia ny fidiovana aloha na nisy safo rano misafo rano dio alana ny ratsy hitodika amin'ny tsara andraytsika endriky ny fidiovam-poa fanahy amin'ny fiombonana ary endriky ilay mahiray tonga ny fiteneneny ny malagasy manontolo tahaka ny molobolany ka iray miodidina ihany fihavanana no misy dia satria resy misary ozy ny mpanjaka endry zay hoe tsy manam-pahavalo afa-tsy misary tsy isy vava diso vary vavatsika menakavy malagasy zao mandritry ny trona zay tony fanazana fofoy fa anompotsika ka andehany aminareo zany ny mpizara dia tazominy eo aloha le vilia rehefa samy mahazo daoly misy firariso miaraka tonomina akariny telo aminoa miara-minana sataratsika amin'ny taom-baovao zany vary ny ronotry raha tatelo zany raha misy ny fifamezakasina dia misy ny fihavanana ny tatao zany dia endriky ny asina hifanomezana ny tsirairay avy amin'izay toerana misy azy na dia ny akizy na ny tanora na lehibe dia manana ny maizy ilay maizy dia atsikatsika hoe asina ary izay asina izay dia hifanomezana zay no mahatonga ny hoe tsy misy avakavaka ny amin'ny fanolorana ny tatao ny ao anatin'ilay tatao ny vodoatin'ny tatao ny vary amin'ny ronono tondrahatantely ny ronono mariky ny fahadiovana fahatsarana ny tantely mariky ny fahamamina ny vary mariky ny fiainana andavanandro satria ny malagasy tsy misaraka mambary ahapa ny ambananitra tratra ny asa manitra miasoanareo ireto zanakareo asara manitra satria ny hevitry ny asara tamin'izay dia hoe orambe volana novambra miakatra ny voankazo hitantsika eto zany ny manga maniry ny ahatra manimanitra daholo ny rehetrarehetra sasany medaladala miala ny avana magitara andemisoela fiteronolo nombikelondrainoatomatiky tolokavekany vatao hafahafa relle miadiny andaranya misy rezaky tikazafa tonga tranon'olona mpivany vita soratra sy mariazy tery amboniny altara manao ratsy na ho tsara enao tikorimalagy nakugelana main siwarit fasilaky nain batuni labanako efa maty voray karanto mitsodrano zava-mahery mitsodrano atao amin'ny hafa tsy misy zany hoe mitsodrano ny tenako zany hafa mitsodrano ny hafa fitiavana daholo za rehetrarehetra zany inona atao hoe fafirano dia misy ny hoe fafirano indray tsodrano misy ray aman-dreny zany hitsodrano ny olona hoe ho lasa ny ratsy rehetrarehetra hiatrika ataona vaovaotsika ho lavitry ny rofo tsy saramenakavy sambasamba andriamanitra andrenanahary votoin'andriamanitra toinjanahary salamafinaritra anana ambiantry fanatitra vady aman-janaka sy ny karabe rehefa vita ny tsodrano dia miroso amin'ny fandraisana ny asina ny fandraisana ny asina io zany a dia rakitra manodidina fakasitrahana ny zavatsoa azo sy iriny tsirairay avy dia manao fanatitra ny tsirairay aby izany asin'izany dia raha ny
zarasina omena zany mpandray anjara tsirairay saloimbary satria zany koa io zany mampiseho ny fandreseny amin'ny anoanana satria moa ny vary dia mampiseho farifaresy ny anoanana dia misy andiny faharoa izy fifananana fampitasy marakely zany tena fety tamin'ny taloha mihitsy zany a vohitra rehetra maka an'izay tovavy tsara indrindra ao dia zay mahay mira sy mahay mandeha dia mifaninana dia zay mahay be mihitsy zany dia tafakatra manjaka miadana fa izao kosa avy amin'ny landilandrom-pitelena manao azafady fa fangatandarana iteny zany ho fanomezam-boninahitra nareo itenena dia ny lehilahy indray manao sarinady manana lefina izy dia manana pinga dia faninana izy manao sarinady Ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait diverses danses et chants et habits traditionnels. On a pu voir aussi des jolis costumes, l'ambiance festive. Dia fantatra ny tantaranay izay dia mirary soa antsika rehetra amin'izao tomba fanambalanitra izao. Faly be nandray anjara amin'ity taom-baovao malagasy ity. Dia tonga ny Saint-Valentin, dia tonga ny Halloween naty amintsika azy ireny akalazaintsika. Fa raha itsika no hoe mankalaza n'io taom-baovao malagasy io ka fantatsika tsara ny asiny dia iroborobo ary lasa ho kolotsaina eo ambonan'izao tontolo izao. Tena naovana fety tena goavana ampisehovana ny tanety malagasy na aiza misy aza na aiza misy aza. C'est assez intéressant de rencontrer, de voir ce genre de manifestation pour comprendre un peu la culture malgache. Mila fantatra zany le culture-tsika le maha-izy-tsika. Na tonga anay nakaty moa zany dia no le tanjona mba hoe miezaka mamantatra ny tena maha-malagasy hatrany. Sotoavana sy kolotsaina malagasy efa anarivo taona maro mba ilazako hoe telo arivo taona nefa nisiny zao sotoavana sy kolotsaina zao. Tsy naritsika le tsika fa tanterahantsika foana. Zavatra nataony zany dia mila rahana raha zao tsy naratsy azy. Tsy faly mankalaza ny hafa firenena fa ny malagasy. Zava-dehibe ilay izy tokony songadina foana satria tsika malagasy tokony mba iseho foana malagasy atsika n'aiza n'aiza. Io kolotsaina malagasy, io fomba ahitan'ny fombafomba malagasy rehetra. Manana ny maha-izy atsika ary manana mihitsy ny fahendrena sy ny sotoavana maha-malagasy. Sartabary moa sisy raha aty fa ny any aminay kosa no atao hoe lohavony. Ny malagasy zany raha vao hoe havana dia adjainy tena hoe lolohaviny an-tampona roa. Fomba natanterahana samy manana fa ilay foto-kevitra dia hoe manehoana ny fihavanana, fahatserovana, indrindraindrindra fifankatiavana. Isan'ny tanjon'ny olo-tanàna mihitsy ny hahatonga ny taom-baovao malagasy mba ho lasa hetsika iraisam-pirenena satria io no anisan'ny hoe vokatra maha-malagasy malagasy dia miezaka foana zay amin'ny ofisym-paritra fizahan-tany zany amin'ny olo-tanàna manampy an'ireo fikambanana mikarakara io hetsika io mba hampiroborobo hatrany ary hahatonga anazy ho hetsika iraisam-pirenena. Raha ho an'ny vahiny any ivelany dia tena liana ry zareo satria izay mampiavaka atsika. Io mihitsy anisan'ny hoe hetsika ho ezahanay atao amin'ny ofisym-paritra izany mba hetsika ao anatin'ny taona zany mba hetsika malaza anankiray mba ahafahana mifety
sy ahafahana mandray ny reo tsodrano ndray aman-dreny ao anatin'ny taona anankiray. C'est un événement très important dans la culture malgache puisque c'est la célébration justement du Nouvel An, le passage, c'est ce qui marque la fin d'un cycle et il est important pour nous, Office régional du tourisme d'Anna-la-Mangue, de faire connaître justement au grand public ces différentes manifestations à travers la promotion de l'événement et de faire en sorte que l'événement soit un événement culturel très très important. Zao tambavao ny ambanilanitra zao dia ny ifankatiavatsika. Tsy misy toy izany no mampifaly saina ny maty efa lasa tsy hoazika antsoina isika no idrasa ny ratsy hoatinonana ny maty efa lasa tsy hoazika antsoina isika no idrasa ny ratsy hoatinona. Kaleo mantsy very tsy kalakalam-bolo toy izay very tsy kalakalam-pihavanana.